Hoarainao mandritra ity herinandro ity eto amin'ny Radio Plus. Herim-pomba ivavy. Tantara mitohy nosoratany Ajarandriamanalmanana. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Prise Karakotoarmanana, Felan'Andriamalala, Romi Armanana, miaraka tamin'ny Ajarandry sy Lydia Arlala. Nanantotosa Ajarandry. Andro faefatra. De tsy nitenin'inona izy zany aritsika? Ka izy ary angery neny tsy niditra tato akory. Teo ambaravarana izy nanatitra an'iny de zay. Za koa moa tsy nananeritreritra ny ampandroso azy zany mihitsy. De tsy miraraha izay fandehan'ny fiainantsika akory zany le rainareo. Eny fa na de nanontany zanany vavy tokana ary zany tsy nataony fa de ty taratasy tiny napetrany. Ka normal zany reneny. Atsika nieritreritra hoe rineny tony tena manodina ny lohany sy ny sainy fa mazava zao fa misy vehivavy hafa maika ho vadiny any. Ary mino fa efa fanitsakitsahana hatry ny ela mihitsy zao fa tsy voangina. Nefa angeritsika tsy mbola nandalo nieritreritra akory zany na indray mandeha hatramin'izay nivadina izay. Tsy mbola natsikaritra fihetsika na fiteny hafahafa mihitsy nataony tato an-trano. Zay taty aoriana no tsy haiko Ary nareo nga marineny de tena voafandalitra mihitsy zany hatramin'izay. Raha nandinika matsy de efa ela zany izy nanao an'izany. Tena jokotsirika marina ka. Tsy mino an'izany aritsika. Tena tsy mety manaiky an'izany ny saiko. Za mino fa reto anabaviny sy fianakaviany reto ihany no ambadika izao ka. Zay indray nareo sy le fahatokisan'olona ity. Efa ataon'ny olona tsinitsinina de mbola manambitamby azy ihany. Ka fantatro rafidy ritsika. Fantatro tsara koa ny toetrandrikala tsy vanin'ireo. Eny ary. Ka rehefa zay moa masaka ao an-tsainareo afaka anao inona. Fa tonga de sy niavy ten'izao aloha taratasy io. Za ritsika tsy hanao siniana io. Maninona? Fonareo ve adaly? Io ary mitokony ararotonako. Ka tsy hanao siniana io na izy tenany ary no avy eo engavy Tena tsy azoko mihitsy ka. Tsy zaranao ary verina eny misy an'io afahana miala amin'ireny abibiana taony ireny. Io ary zao no averina ny aminy de toroina indray iziko. Efa milaza aminao fa za tsy hanao. Tsy terena izaniza amin'izany rehefa izay ny de izay. Ka tsy hitako ihany zany zay atao anareo raha izany ka. Ary za aloha tsy ho tratran'izany olona izany eto fa aleo neny ny fanatrika sy hanome an'io any. Aleo avy eo rehefa tsy vitanao de atreo. Reraka zany. Vita ihany aloha ny asandroany. Ary aleo mamonjy fodiana amin'izay ka efa mandroso alina koa izy zany. Ny ankizy rehetra izay efa natrano daholo. Any ianao zay rineny. Otrany malahelo anazy zany. Tena ao anatin'ny fotoana ilako azy mihitsy aty no nisaraka taminy. Mba manahoana ary izy eo zay mba salama ihany ve sa... Za koa moa tsy mba afaka mahazo vaovao avy amin'ny mihitsy raha tsy avy any amin'ny masera ihanyko. Izy nefa milaza fa mbola amin'ny volana Desambra mihitsy vao mety ho tafaverina aty Italia indray. Ikarokevitra fa azoko vaovao any angamba ka. Andefa taratasy ohatra na iantso telefona. Ary mba manahoana re zay dady efa mba niova ve sa dia mbola ohatran'iny ihany? Dia mba nahatsara asa tsy... Oay, variana be koa zany.
efa tokony ala kay soa fa mbola tsy lasa lavitra. Fa inona mihitsy ny tena dediavinao ty raha mianta? Inona ny tena ho andohanao? Ka zay efa nilazaikanao zay e. Za tsy anao sinian'io ninona ataonao. Fa tsy zao ve ny zavatra dediavinao e? Tsy ianao akory no nilaza fa leo ny toetrako sy ny zavatra rehetra toka ato amin'ity trano ity. Naleko mihitsy ny sitaka aloha mba ahafahako misaina tsara zay tokony ataoko. De noho no mandray fanapahan-kevitra ve za de tsy anaiky indray no? Fa ianao ve mba mieritreritra? De efa vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe ohatr'izao ve tsika sady efa 4 taona mivadina? Olona efa anambonampo ary. De zay indray ve ianao vao anao toetra ny zazakely isaraka? So de mba lazain'ny olona fa lasa adala rangaty a. Ka tsy misy raraiko an'izay vavan'olona. Fanapahan-kevitra any ary tsy miverina amin'izay a. Fa inona mihitsy aloha zany ny tena androdosanao ana anao sinian'io divorce io e. Sa maika ampiakatra an'le solika ianao? Zay hosolonao aloha raha matoty de tsy tambo isaina. Fa mifanalam-baraka ataonareo isan'andro ny fianakaviako mihitsy ny tena tsy zakany vavoniko. Olona tsy nianatra zara raha mahavelom-bady amanjanaka taritin-dra mianta amin'ny sangany sy ny sisa sy ny sisa. Everinao fa tsy fantatro daholo moa zany. Ary misy mitatitra ty amiko maray tsy ariva mihitsy. Maninona? Tsy mbola nisy nilazan'izany zay telo mianaka na indray maraina ary mba misaina rafidy a. De vadiko zao ve de andeha alaiko baraka eran'ny vazamototra? Mba tongava saina ihany ho afa ny olona nge matoma mahandalitra anao de manana ny tanjony izy. Fantatro nge fa mezaky ny apiady amin'ny fianakaviako indray ianao e. De te ilaza fa ry zareo no milaza lainga amiko. Tsy lainga fotsiny no asesiny ny sofinao rangaty fa atsanga tsy amanorana mihitsy a. De tsy mba malala manadiady amin'izay fa tonga de mino ny vady amanjanaka tsy manatsiny mizerana kanota. Zay filazanao azy tsy maninona e. Ny fantatro fotsiny de misaraka tsika. Rehefa vita zay de miala ato amin'ity tranoko tianareo. Azo. Sady io koa nge na tsy anao sonia azy ianao mahita lalana foana n'izao dahako e. Inona ny tsy vita ny vola? Ty tena lehilahy mohaka mihitsy. Na mohaka na modaka tsy misy idiranao zany e. Omany tsara fotsiny ny fosiny saina rehefa natitra ny didony avokahako amin'ny herinandro. Zay ary ny anao roneny. Zange efa nilaza taminao hoe ataovy ihany raha zay sonia zany ny angatahany. Enao moa tsy netiko. Tsy hanimba ny tokantranoko ary tsika. Za raha mbola hitady hevitra rehetra ahafahako manakana an'izany hatramin'ny farany. Ary niza heritreritra fa resy aho noho ny fisarahako tamin'ny vadiko de ho porofoiko aminy fa na de olona tsotra tsy manam-bola mitrongo vahoamana ohatr'izao ary de za tsy hanaiky hatramin'ny farany ary vonona koa ny ady ho an'ny tokantranoko. Tena miaiky anao ty ary neny ka. Marina ka inona ary zao no ataotsika? Zao e. Miomany ianao hiaraka amiko aloha. Sa mbola andeha hianatra ianao io? Raha riva vao makany amin'ilay orinasa anaovako an'ilay stage zay fa misy taratasy tsy maintsy ateriko any. Ka andao ary nanafatra mantsy masira fa misy taratasy nampitondrainy raha volony zany ony aho de navatany tao amin'ny fiangonana. Zany? Tsara kosa zanyko. Sady za mba te handray vaovao avy any aminy. Fa vetivety fotsiny a. Any anareo mianaka. Miarabanareo aho ary mino sy manantena fa salama tsara ianareo mamaky ity taratasiko ity. Izaho koa tsy misy ahina ty. Fa ny gripa ny mamelikiriny tsy fahazakako ny atsika be aty amin'izao fotoana ny ririnina izao. Manahoana neny ao? Tsy de malahelo akory. Za de tsy mitsahatra ny mandeha feritreritra any aminareo mianaka. Mafy ny fianarana
tsy maintsy miditra amin'enina maraina izay ary mirava amin'iray atoandro. Ny asa nefa tsy maintsy enjehana fa bedy raha voatarany amin'iray ora sasany vao miditry ny fiasana. Na izany aza tsy maintsy manao izay tratry ny haiko aho, ary tsy maintsy tratrako ny tanjona napetrako. Tsy maintsy tanterako ny voady nataoko taminao roneny a. Tsy asakana na arerahana na aretina fa vonona foana raha mbola velona koa. Ary mba nanao ny tady izay, manantena kosa fa efa mba niova izy e. Nanofy amatsyndray alina izay hoe niaraka ny sakafo teo ambony latabatra mahafinaritra sy voahaingo be hono tsika efa mianaka. Sady feno faliana no nifankaty ery. Mino fa ho tanteraka ny nofoko indray androany. Fa ho mariky ny fanampiako anareo sy mba ho fandraisako anjara amin'ny ady atrehanareo mianaka aty dia iny misy vola iray tapitrisa ariary alefako anareo mianaka. Ny karamako rehetra taty nandritra n'izay fotoana nisako izay ireny. Ataovy izay mahafinaritra ny saina roneny a. Dia fidoa izay ilainy lahy fianarana lahy sy ny fivoahan-lary tsika. Izay angamba aloha no azoko ambara fa mbola andeha hiverina hiditra any am-pianarana. Raha misy taratasy alefa dia lazao masera fa izy milaza ho aty amin'ny volana desambra. Izay fa manao velomanareo mianaka dia mampamangy ao amin'ny dada ao. Ravo ilay vavitokanareo. Indry le zanako dia tena lavitra tokoa mantsy ianao ravo a. Zaho nefa ity tsy afaka na dia ny amenanao kory azy. Tanora kely iny dia efa mahavita manao an'izao rehetra izao fitsonjovana ny reniny. Aza mitomany aloha roneny a. Marina fa malahelo azy neny fa sao dia arary eo nge ka hanahirana e. Raha mba fantany mantsy ry tsiko hoe le rainy nge ka niamotika ny tokantrano kelinay ny tia ny atongavany. Malahelo an'le zanako aka. Andraso aloha roneny fa ohatra misy mandondony izany e. Fa izy izany ry tsika. Misy olona mitady atsika ao roneny. Miantso atsika fa hitandry zareo fanina tsy mahatsiaro tena tatsy an'elakelan-trano tatso ny dada teo. Maninona? Fanina tany izany no a dada dia netindry zareo ao fa tsy mahatsiaro teny. Ka inona nandrasanao fa tsy bataina miditra aty an-trano izy e? Ka Anganary tsika fa inona nandrasanao eo a? Zaho namboatra ny eto am-pandriana eto aloha natsorana azy. Aingany e! Dia atao ahoana izany izao izy neny e? Ka inona moa izany no azontsika atao fa dia miandry an'ilay dokotera natsoina teo izanyko. Ary maninona raha tonga dia hoentsika any amin'ny hopitaly izy e? Izay izao no hitako vahaolana aingana indrindra. Aleo aloha miandry an'izay ho lazain'ny dokotera e. Rehefa tsy maintsy hoentina any izy dia izay tsika vao manomana ny entana. Fa izao mandeha any ianao makao amin'ny renentoanao. Ilazao ry zareo amin'izao zavatra mahazo any dadanareo izao. Koraha tsinonako. Za ve dia andeha ho any? Olona tsy mifampiteny amiko nandritra ny 4 taona ve roneny dia? Ka anabavindrainao neny aho e. Fianakavianao ihany koa. Sady raha sanatria maninona eto raha fidy tsy lazain'ireo fa no ampisaviantsika indray tato. Fantato tsara mantsy ny toetra ny ramatoa io. Mandeha anaingana ianao e. Rena ry teo erim-pomba hivavy. Tantara mitohy nosoratany Ajarandriamanalmanana. Ireto avy ireo nanome ny tantara: Prise Karakotoarmanana, Felan'Andriamalala, Romi Armanana, miaraka tamin'ny Ajarandry sy Lydia Arlala.
nanantotosy ajarandry. mbola